5G Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. El Mondes, metoan'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. El Mondes, hitanao ny vaovao. Vaolina vaovao be. Vaolina manolotra ho anao ny vaovao. Loto ny olanao, vaolina ampiasaina. Sesilany fanitsakitsahana ny zon'olombelona sy ireo lalàna raha atao indray mijery ny zava-misy tato anatin'ny herintaona farany teto Madagasikara. Ny eo tsy voahaja raha tsy akafa-tsy ny zo isitraka rano fa vohitsakitsaka ihany koa ny zo aneo hevitra ankalalàna ary raha matahora no manjaka eto amin'ity tany lazaina mandala ny demokrasia ity. Amin'ny taona 2024 raha angena indrindra vao iva ity olany famatsiana rano eto Antananarivo ity ary afaka roa taona ihany koa vao vita ny fanamboarana ireo lalam-pirenena mampitaraina ny vahoaka ankehitriny. Mibaribary ny tsy fahaiza mitantany Andry Rajoelina mahatonga izao zava-misy izao. Hoy sy teny Randriana Solinaiko nandritra ny tatitra taoriana fiainao solombavam-bahoaka tamin'ireo minisitra teny amin'ny anteny miram-pirenena. Tsy mbola tafaverina amin'ny asan'ny 10% ireo mpisehatra amin'ny fizahan-tany very asana mivadika asa hafa nandritra ny Covid-19. Hoy ny filohan'ny filan-kevim-pitantanana ny Top Madagascar na ny Tour Opérateur Association. Olana migoavana mipetraka izay miampy tsy fisian'ny sidiny ahafahana miantoka araka ny tokony ho izy ny fandraisana ireo mpizahan-tany iray tapitrisa ny taona 2024. Miamitombo hatrany ireo vehivavy tafaropoka anatin'ny asa fivarotantena raha ny fahasahiranana misy eto an-toerana ankehitriny. Manomboka amin'ny 17 taona ireo zazavavy tanora no hita miroso amin'izany asa fivarotana izany raha ny fidinana ifotony izay ataony afisana ny Association des Femmes Samaritaines. Any ivelany mariny iray tapitrisa ireo mponina voakasiky ny tondra-drano ao atsimon'ny Soudan amin'izao fotoana. Nahatratra 7 sy 7 sy 3 tapitrisa ireo tsy maintsy nafindramonina vokatra izay. Manahy amin'ny filongatry ny aretina tazomoka ny antoerana ny eo anivon'ny ONU. Araha itsika avetrana any andindiny izay. Sabotsy fahasivy ny volana Novembre taona 2024 faltafiaraka aminao indray tena tompo lasy tompo vavy tonga soa eto amin'ny fampalalambavao ny Kolo TV amin'ity alina ity asaiko ianao anaraka ireo vavao ny songadina hatramin'ny farany toy ny mahazatra ny matoan-datsoatra no anokafantsika ny fampalalambavao. Sesilany ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona sy ireo lalàna raha tato anatin'ny taona farany teto Madagasikara ny eo tsy voahaja raha tsy resaka afa-tsy ny zo isitraka rano fa vovohitsakitsaka ihany koa ny zo aneo hevitra ankalalàna raha matahora no manjaka eto amin'ity tany lazaina fa mandala ny demokrasia ity matoan-datsoatra entiny iona saina. Velom-pitsiriritana ireo mponina ny Anjorobe, Ankazobe, tsara tanàna sy ny sisa mahita ireto mpitandro filaminana miranty eraky ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Tsara ambina, tsara antoka ny vahoaka Antananarivo izy ireo fa isaky ny kiondalana rond-point ahitana mpitandro filaminana mirongo fitaovam-piadiana ampolony mahery ary andro manalina mihitsy. Ny eo Analakely zany moa tsy lazaintsony ary azo antoka fa efa nilefa ireo mpangary posy sy mpanao sito mahery mahita ireto mpitandro filaminana anjatony. Fa moa ve izay tokoa? Matsapa ve ny mponina eto Antananarivo sy ny manodidina fa mandry fahalemana? Tsy manana tebiteby raha manao finday am-posy na miravaka volamena eny an-dalana na mitondra poketra misy vola. Ny tsiraray no mamaly zay fa raha nitsikaritra aloha tokodikody zany avokoa ny akamaroan'ny olona eny an-dalana. Atao aloha ny kitapo, atao tsara tana ny poketra, idina ny fitaratra na taksi be io na fiara manokana mba tsy hahavery ny fananana. Miandry namana fa tsy mahatokana rehefa hiditra elakelatrano na toerana maizimaizana sy mangingina. Amarinina tsara ary amafisina ny hiditrano fa mamainty tanàna. Ireto mpitandro filaminana mameno tanàna reto mantsy ekena andray andraikitra raha misy ny trangana tsy fandripalemana fa ny tena iraka na ny mision'izy ireo dia ny hiditra an-tsehatra andrava raha misy fihetsiketsehana sy fitakiana ataon'ny mponina ary sambotra ireo manantanteraka izany araka ny namafisy ny prefena Antananarivo. Tsitsitsy izy ireo manoloana izay mikasana ho fihetsiketsehana. Dia mitombo manarak'izay ihany koa ny zo vohitsakitsaka eto amin'ity tanindrazana iombonana ity. Tsy voaja ny zo isitraka rano ka rehefa mitaky izany zonao izany ianao dia miampiray indray ny zonao vohitsakitsaka
dia ilay any hevitra ankalalana. Ny tsy mahatanteraka ilay zonao isitraka rano dia ilay fanjakana, ary izy ihany koa no manitsakitsaka ilay zonao any hevitra sy anao fitakiny eto amin'ity firenena lazaina fa mandala ny demokrasia ity. Zo ny isitraka rano, zo ny any hevitra, fa zo ihany koa ny anatra ary mahaimaim-pony izany ho ny lalam-pandrenana fa dia tsy voahaja ihany koa. Tsy voaja fa mbola nandromilana ihany koa ny vola tokana ho an'izany sehatra ny fampianarana izany. Dia gaga sy mametra-panontaniana ny rehetra hoe fa raharanona fanitsakitsahana zo mihitsy ve tato anatin'izay entony izay. Kasa raha tsy mbola ampy ve ny vola ilaina amin'ny sehatry ny fampianarana dia hoary amin'ny sehatry ny fahasalamana indray. Ireny ihany mantsy ny tosahan'ny sasany kitihana sy andrombinana fa ny sehatra hafa toy ny an'ny fitandronan'ny filaminana dia izay voasoratra dia voasoratra ary tsy maintsy hajaina sy tanterahana. Dia eto sika miara-mandinika hoe inona amin'ireo zo fototra nankataovana ary ny mbola voahaja eto amin'ity firenena ity. Amin'ny taona 2024 raha angana indrindra vaovao ity olany famatsiana rano eto Antananarivo ity ary afaka roa taona ihany koa vao vita ny fanamboarana ireo lalam-pirenena mampitaraina ny vahoaka ankehitriny. Mibaribary ny tsy fahaiza mitantany Andry Rajoelina mahatonga izao zava-misy izao hoy sy teny Randriana Solonyaiko raha nanao nitatitra mikasika ny fiaonana tamin'ireo ministera teny anivon'ny antenimieram-pirenena. Fanadidina. Ito iarika mafy ny fahoriana ihany ny vahoaka malagasy amin'ny andavanandrony hoy sy teny Randriana Solonyaiko androany raha nanao nitatitra taoriany ny fiaonan'ny solombavam-bahoaka sy ireo minisitra teny amin'ny antenimieram-pirenena. Tsy mbola ato no ivahan'ny olana eo amin'ny famatsiana herinaratra sy ny famatsiana rano. Tsy maintsy ampiasa camion hitaterana any rano any amin'ny kartea io tsy maintsy atao io zavatra io. Mandritra ny afrina raha ny zavatra nomeny ministre ny rano dia any ho any amin'ny 2026 ihany zay vao tapitra ny fitaterana anio rano amin'ny camion io. Nampandehan'ireo mila zay ngeza be nandanitsika vola zany. Dépense-nio tompoko lasy tompoko vavy dia any amin'ny 25 milliards d'ariary any ny hampenana ny délestage. Tsy foana akory ny délestage ka raha mbo isy roa volana dia any amin'ny 50 milliards d'ariary. Raha nitatitra ity solombavam-bahoaka ity hatrany taorian'ny fiaonany tamin'ny ministry ny asa vaventy afaka roa taona any vao mety ho vita ireo lalam-pirenena potika ankehitriny. Ny volan'ny fond routier eo anatrihan'izany izay voalaza fa mitetana 570 miliara ariary ka ny 370 miliara ariary amin'io no eo ampelatany ny fond routier ankehitriny fa ny ambiny mbola any amin'ireo kompania tsoloka araky ny nambarany ministra tompony andraikitra. Olana eo amin'ny tsy fisitrahana rano, herinaratra, lalana, fandriampahalemana izay maneho ny tsy fahaiza mitantany Andry Rajoelina. Hoy izy lalam-panorenana hoe fanapahan-kevitra voalohany tokony atao amin'ny filoham-pirenena rehefa azo tsapahitanana hozy izy. Ny tsy fahombiazan'ny gouvernemanta sy ny prime ministre tonga dia ajanona izy. Fantanina mipetraka azo tsapahitanana ve izy sa tsy azo tsapahitanana? Sa avy amin'ny prime ministre ve le izy sa so dia avy tsy fahizana mitantana fitantanana ny filoham-pirenena koa. Ny fomba fijeriko tompoko dia ingahy Andry Rajoelina tsy mahay mitantana. Vokatry tsy fahizany mitantana zao. Ohatra raha nandeha iny tetikasa saofoka sy volobe iny androany tsika tsy nananolana na rano na jiro androany tsy nananolana tsika androany. Fa noho tsy fahizany mitantana dia najanona le izy fa efa nisy vola ao ny société amboatra azy ao ny zavatra rehetra fa teo fa izy fotsiny nanaiky nandehanan'le izy. Tsy marina ihany koa ny filazana fa efa vita ny pipeline any amin'ny faritra atsimo ho iatrany ity solombavam-bahoaka ity. Efa tonga eto Madagasikara ny fitaovana toy ny teo fa misy milaza fa tsy mety indray ireo teo ireo antony mampiatona ity tetikasa ity raha ny fanazavana hatrany. Tsy ekena ny famitanany vahoaka ho iatrany ity filoha-lefitry ny antenimieram-pirenena avy amin'ny mpanohitra ity. Fanabadona saim-bahoaka ny fizarana rano ho an'ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ny bonbon eto Antananarivo sy ny manodidina ankehitriny. Onty eo anivon'ny RMDM na ny rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara androany. Tsy fahaiza mitantana ho izy ireo ny fanerena ireo mpitarika ny tetikasa andovola ho fambadehanana ireny fiara vaventy mpitatitra rano ireny. Christian Dimby.
fanambadona saim-bahoaka no afaka andikana ny fizarana ranambonbonina eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina amin'izao fotoana izao fa tsy tena vahaolana mipaka eny amin'ny isa-tokantrano hoy ny teo anivy ny RMDM na ny rotibe ny mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara androany. Pirofony tsy fahaiza mitantana ihany koa kanto ny anerena ireo chef de projet hamoaka vola fandraisana anjara amin'ny fampandehanana ireo camion mpitatitra rano. Tranga izay mahakivy sy mandisy fanantenana ireo mpiara-miombonantoka izay mamatsy vola ireny tetikasa ireny tsy magaga araka izany raha isitaka sy tsy atokony fanjakana malagasy itsony ireo mpiara-miombonantoka any Madagasikara noho izay tsy fahaiza mitantana ny volam-bahoaka izay. Efa ela isika no nanomboka tamin'ny Covid no efa nanana ny mpamatsy vola fanamariana amin'ny tsy fahaizana mitantana ka tsy androany ny mpamatsy vola dia atoky atsika tsy androany izy natao ny olany mpamatsy vola amintsika ane zany dia fanaovany fitondram-panjakana génocide eto hoe famonoana faobe ny vahoaka malagasy dia sahira ny mpamatsy vola hoe ao avela ho faty ve le vahoaka malagasy amin'ity ataon'ny mpitondram-panjakana reto. Izay no mahatonga azy mitady fomba anampina le vahoaka malagasy fa tena tafahoatra loatra zao zavatra misy eto zao tsy ny mpitondra fanjakana akory ary no jereny io izy tsy manome vola mpitondra fanjakana fa manome vola ny vahoaka malagasy mitady fomba eo zao ahoana ny atongavan'ity zavatra omeny ity ho tonga any amin'le vahoaka malagasy. Raha ny loha Rambavo Maripotitra hatrany terena amoaka vola be fandraisana anjara amin'ny fampandehanana ireny fiara vaventy ireny ireo chef de projet ary vola manodidina ny 7 tapitrisa ariary isaky ny tetikasa no tsy maintsy aloha raha ny nambarana tompona andraikitra ny tetikasa iray izay voakasika izany. Tsy fantatra mazavatra eto na isan-kerinandro io fandoavam-bola io na isam-bolana andrasana araka izany izay mety fandraisana andraikitra ny mpitondra fanjakana manoloana izany. Vaovao eo amin'ny pejy fifidianana kosa indray mila fandraisana andraikitra entitra avy amin'ny CENI na ny vaomeram-pirenena maleo tena misahana fifidianana ny fijerena ireo fikononkonona osoka sy alabato mandeha amin'izao iray volana mialohan'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina izao. Ahina hiteraka korontana izany raha toka manao maso be tsy mahita trano ny CENI hoy ny teo anivony antoko HVM androany fanadidina. Ahina hiteraka korotana eto amin'ny firenena ny fanaovan'ny CENI maso be tsy mahita ireo fikononkononana alabato sy fandikan-dalàna ataon'ireo kandida ben'ny tanàna sy mpanolotsaina sasany amin'izao ray volana tsy atongava ny fifidianana izao hoy ny teo anivony antoko HVM androany. Mazava ny voalazany lalam-pifidianana eto amintsika ary tompona raikitra voalohany amin'ny fampiarana izany ny CENI. Misy ny lalàna mifehy ny fifidianana zany hoe misy ny azo atao ary misy ny tsy azo atao ka le tsy azo atao mihitsy no ataon'ny candidat vitsivitsy anankitelo moa ny tenenay ao Majunga candidat Nirmara misy candidat indépendant anankiroa izay manangona karaha-pifidianana manangona karaha-mpanondrom-pirenena ary lasa misy mihitsy mpitondra fanjakana ambony manao propagande ho ana candidat. Zay no mahatonga anay androany miteny ory CENI amaha mahaleo tenanareo nomeny lalàna fahefana ianareo handrara ary hametraka règle de jeu mazava tsara hoe reto ny azo atao reto ny tsy azo atao. Tokony hipetraka ny neutralité de l'administration ary tsy tokony isy candidat omena tombon-dany hoy hatrany ny fanazavana. Betsaka ny zavatra hitanay tsy mety tsy lavorary na amin'ny fanaovana ny ordonnance io fotsiny ary hitanay hoe lasa misy candidat manana tombon-dany anatin'ny fametranana zany ordonnance zany ka hoy zahay hoe hoavy ny fotoana ny campagne proprement dite électorale zany ny propagande dia isavoritaka ao anatina etsika maro samihafa ny candidat ka sanatria ny resaka ho mpijery fotsiny ny CENI ho mpijery fotsiny ny mpitondra fanjakana zay mahatonga anay manao fitarainana zay mahatonga anay manaitra ny mpitondra raha ianareo tsy manadra lalàna tompoko dia izy ary no anaja ny lalàna. Tsy aivina nahitana tranga mampiaya eo amin'izay osika ara-pifidianana izay ny tany mahajanga voalohany. Kandida misa telo any anterana ny voalaza fa manangona kara-pifidianana sy kara-panondro entina anodikodinana izay safidim-bahoaka izay hoy hatrany teo anivony antoko HVM. Tranga izay tokony andraisana fepetra entitra raha ny fanazavana hatrany.
Tsy mbola tafaverina amin'ny asan'ny impolo isan-jaton'ireo mpisehatra amin'ny fizahantany very asana nivadika asa fanandritra ny Covid-19 ho ny foloany filan-kevim-pitantanan'ny Top Madagascar na ny tour opérateur association olana goavana mipetraka izany miampy ny tsy fisian'ny sidina sy ny faratsin-dalana fana miantoka araka ny tokony ho izy ny fandraisana ireo mpizahantany iray tapitrisany taona 2024 raha tsy izay hijanona ho toy ny fampanantenana pokaty amin'ny sehatra maro ihany koa ny fanampy natao amin'ny sehatry ny fizahantany Ivrisha. Mbola marary amin'ny lafiny rehetra ny sehatry ny fizahantany na eo aza ny serasera ny fitondrana milaza fa manomboka miaron-doha ny sehatra ankehitriny ankoatra ny olana sidina sy ny faratsin-dalana izay tsy mbola hitam-baolana mazavatra amin'izao tsy ampolombelona ihany koa ny sehatra ankehitriny ny fizahantany sy manodidina azy izay very ny Antsasamanila mahery ny mpiasa nandritra ny Covid-19 ary tsy mbola tafaverina hatramin'izao. Raha omeko isan-jatony angamba isika dia ataoko hoe tena mananika ny ataoko hoe fa enimpolo isan-jato mihitsy no olona lasa tao anatin'iny ary na efa nahita sehatra hafa tsy tafaverina intsony kanefa amin'izao fotoana izao dia efa manomboka mahazo vahana kosa aloha fizahantany amin'izao fotoana izao aratsy teny fa misy ny ataontsika hoe tanjon'ny ministera ny fizahantany izay hanatratra ny tamin'ny taona 2024 efa ambonimbony ihany ny isa nanana amin'izao fotoana izao kanefa kosa dia mbola misy ireo tsy tafaverina misehatry ny asa ireo tour opérateur mbola misy vitsivitsy ary ihany koa ireo mpiasa izay mbola ataoko hoe tsy mahafoy ny fizahantany dia efa nisy niverina ihany fa mino zay fa ireto olona vaovao reto dia hanatevina sy hanamafy bebe koa ny sehatry ny asa satria izay aloha zany dia manana fantenana. Raha tarafina amin'ireo singa fototra manamaro-toerana sy mampivelatra ny fizahantany izany hoe ny lalana, ny sidina, ny fandriam-pahalemana, ny lafiny arak'olona sy ny maro hafa mampametra-panontaniana ireo manampahaizana sy mpisehatra amin'ny fizahantany ny fanatraran'ilay iray tapitrisa mpizahantany ho antaona 2024 fanamby izay ahina hitovy amin'ireo fampanantenana maro tsy tanteraka ihany koa fanontaniana tsotra apetraka maro arak'izany hoe aiza ny fiaramanidina marisika amin'ny mpizahantany ve ny lalana ny tsy fandriam-pahalemana sy ny olanjiro rano izay tsy azo lavana fa tsy maintsy anohitohiny ireo mpizahantany ihany koa amby ve ny mpiasa sandray ireo vahiny ary efa matianina ve mba ho laza tsara ny sehatra no tsaroany ireo vahiny tonga mitsidika ny firenena. Any Mahajanga miteraka savorovoro ao amin'ny CEG antany malandy Mahajanga ny Ramatahora sy ny Tsindrazolena ataon'ny talentsaikoly teo aloha izay tsy mety miala mitaky ny amerinana ny volany tamin'ny fampidirana mpianatra teo ihany koa ireo ray aman-dreny na mpianatra zanaka ao amin'ny CEG antany malandy Mahajanga. Anja Robert, Kolo TV Mahajanga. Takin'ireo ray aman-dren'ny mpianatra ao amin'ny CEG antany malandy Mahajanga ny amerenana tsy misy atakandro ny vola efa nalohan'izy ireo teto amin'ny sekoly mialohan'ny fanapa-kevitra izay noraisy ministera ny fanabeazam-pirenena ny amin'ny hoe maimaimpona avokoa ny fisoratana anarana ho an'ireo mpianatra hiditra eny amin'ny sekolim-panjakany ho an'ny taom-pianarana 2024 ankoatr'izay dia manao ramatahora amin'ireo mpampianatra ao amin'ity sekolim-panjakana eto Mahajanga ity ihany koa ny talen'ny sekoly teo aloha izay tsy mety miala na dia efa tonga ao an-toerana azy ny Vaovao izay tokony hisolo toerana azy araka izao fanehoan-kevitra maro samihafa izao. Isa vorovory tiampangigny zahay amin'ny marina fa zahay tompoko tsy angigny amin'ny marina ary zahay ato voamenasy fa zato sy matavitro zany bénévole tompoko vao miresaka amin'ny itinéraire tonga dia efa voamenasy hoe anareny mora sorina reny efa carrière zany zareo afaka mijobavolombelogno zany dia nisy signature natany mpampianatra telo amin'ny dimampolo donc zay hoe manoloana i décision isaky tsy natao passation atsika isonia hoe mangataka ny fanaovana izany aradrary le natany fanjaka avy tamin'ny ministère ifatry zay mpampianatra namorigny azy enina fitopolo sy vantatsarivo ny mpianatra mianatra ato nandoandroa vola malobe reo mpianatra tsika ray mandeha ny jiaby io dia mbola tsisy filo vola kory dia fa tsy hitakany volantsika amin'ny FFI mahagaga natao aiza vola io ro milaza
azo nanambarana andry aiza io le Rosia ny zava-misy zany a dia nivory eto vory teto zay ray aman-dreny mpianatra amin'ty CG ty CG Antany Malandy makasika ny famerenana ny ambom-bolana alohanay tamin'ny fidiran'ny mpianatra satria nisy volana alohanay tamin'ny fidiran'ny mpianatra dia nilatsaka moa ny note ministérielle hoe 0 ariary a dia ny amin'izay satria misy mpampianatra frame mato a dia mifanaraka zay fa andoa 10,000 sy 4 alina isaky ny akizy a mba ho karama an'le frame ny volana alohanay anefany a amin'ny ankapobeny a 10,000 sy 5 alina misy ny sasany a mitaraina fa mihoatra an'izay misy nampandoavina 7 alina misy nampandoala 7 alina sy ray hetsy iny tsy dia idirako loatra fa hoe famerenana an'le ambom-bola amin'le 10,000 sy 5 alina zany nitakinay izay mbola tsy azo hatramin'izao ary mbola hitadiavandreo fanalava-potoana ny amerenana anazy zahay anefany a efa sahirana amin'ny fitadiavana dia mba mitaky ny volanay hiverina ankoatran'izay a eto amin'ny toerana ty koa misy savorovory eo amin'ny lafiny fitantanana zany misy talia anankiroa reo eto ny anankiray ny esorina tsy mety miala le anankiray voatonga indray anefany a tsy matapakahatra satria matahotra n'le anankiray teo alohany satria izy a napakarina ho directeur dia lefitra n'le anankiray ny esorina dia matahotra n'le rangahy io izy a araka ny voalaza ato moa misy fampitahorana be dia be manjomy mpiasa ato ataon'le anankiray ny esorina iny a avelanay eo ihany fa ny anay ny tena vaindondrarahanay zany a dia ny famerenana ny volanay aloha fa raha ohatra indray a miroso amin'ny fitokonana ny mpampianatra amin'ity sekoly ity dia voatery koa zay a manatevina andreo mpampianatra reo satria ny zanakay tsy tianay ho tapaka fianarana manao antsoavo amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena araka izany ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra ato amin'ny CG Antany Malandy Mahajanga mba hijery akaiky izao olana izao aherivaka ny olana ratsakafo amin'ny distrikany Mahajanga faharoa vantany miditra ny fotoam-pahavaratra raha tsy misy ny fiomanana mialoha indrindra ny fandraisana ndraikitry ny fanjakana ho ireo mpitarika fikambanana avy any an-toerana izy ireo izay nanamafy fa efa fantatra avokoa ireo olana miverimberina mampahory ny vahoaka saingy andrasana hatrany ny asan'ny fahefana mpanatanteraka ifisa mitombo ny fitaintainana ho an'ireo mponina anatin'ny distrika Mahajanga 2 vantamiditra fotoam-pahavaratra isan'ireo komunina miororo tanteraka ny ao Mahajanga usine isan'ireo mitondra takaitra mafy mandritra ny asara nitona 20 maro mifokotany ny tokamonina vokatra ny fiakaran-drano sy ny fahatapahan-dalana nanjaka ny tsy fandriam-pahalemana indrindra ny alabotra rehefa tsy nisy ny narapaka ny olana ara-tsakafo izay iamafy hatrany raha tsy voajery araka ny lazay namana ty hoe anisan'ny distrika manan-karena indrindraindrindra raha kominina Mahajamba usine zany tena manana ny tanjana amin'ny resaka voamaina sy ny vary nefa ny olana amin'ny akapobeany vao manomboka mirotsaka ny orana dia misedra fahasahiranana le vahoaka lasa manao sakafo ambanivoatra araka ny tenen'ny solombavam-bahoaka teo amin'izao fotoana izao efa mandeha 700 ny kapoaka ny vary nefa ny toerana tena mpamokatra vary zany dia alay sary an-tsaina tsara zany fa raha any amin'ny volana janvier na février mety hiakatra hatrany amin'ny 200 raha tsisy ny fandraisana ndraikitra ka izay no antony any tanana hatrany mitondra ny tatitra aty amin'ny ambaratonga mpahefana isan-karazany solombavam-bahoaka ny any ministera isatsokadiny mba hahafahana miala an'izay fahasahiranana mety hitranga izay efa maro ny vahaolana nentin'ireo tompon'andraikitra teny fotony hatramin'ny olom-boafidy saingy tsy mahasiaka ny fahavoazana maritra ihany koa ny fotoana ny asara 3 hatramin'ny efabolana ka manano sarotra ny fitondrana vahaolana antony akaran'ny fikambanana tarihan'ny solombavam-bahoaka taty Andrenivohitra anaitra ny fanjakana fohibe mikasika ny anjarandraikiny amin'ny fiatrehana ny fahavaratra fa io komina io rehefa nidina ifotony zahay mamantatra ny zava-nisy tany dia mikaikaika ny olona amin'izay niteneniko zay hoe milafiny resaka fahatapahany lalana zay rehefa tonga fahavaratra nisy vahaolana naroso teony eo na tamin'ny solombavam-bahoaka zany na tamin'ny vahoaka dia ny hoe fanomezana ohatra ny vedety rapide mba hahafana mitatitra aokaho raha misy accident akoatran'izay zany dia misy karazana tetezana tokony ho amboarinao fa raha vita ireo tetezana vitsivitsy ireo dia azo antoka fa mifampitohy ihany zany ny lalana
de izay tetezana zay zany moa tsy asan'ny solom-bavambahoaka manao azy fa noho izy natao iaino ny fitaraina amin'ny vahoaka de izy no mitondra an'izany any amin'ny ministera izay voakasika de izay indrindra zany no anaovanay antso avo an'ireo ministera voakasika reo tsy no mahajanga fa roa ihany distrika maro misedra olana indrindra anatin'ny fotoam-pahavaratra olana goavana ny fampitihan'ny lalana mampikatso ny famatsiana ny filana manontolo indrindra ny ara-tsakafo raha ny tarehimarika avy amin'ny banky iraisam-pirenena ny taona 2022 tafiditra anatin'ireo tsy nahita-pivoarana manera-tany ny lalana eto amintsika tsy misy afa-jidimy faingo 4 kilometatra ho any 100 kilometatra toradrony densité routière ary mbola jarizary ny lalana natin'izay eo koa ny indice d'accessibilité rurale izay mamaritra ny isamponina mipetraka manodidina ny 2 kilometatra amin'ny lalana azo ampiasaina mandava-taona izay 1.4 isan-jato antotanisy izay manamafy fa mbola sarotra ny fifandraisana sy ny fifamezivezena indrindra anatin'ny fotoam-pahavaratra dia izay ihany koa mamahana ny tapany voalohany fampalalam-baovao hanaraka doka foitsika mamy fotoananao ao anatin'ny tapany faharoa. tena mbola hafa ihany ny fiara vita loko tsara miverina ny hatsarany ary vao maika mipikery elmondes kalitao égyptienne manaraka ny fenitra iraisam-pirenena loko mangirana sady mateza mahazaka ny fiovan'ny toetrandro elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany elmondes hitanao eny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Efa ela nanasako lamba fa ity vovon-tsavony Pauline ity afa mintsy kely fotsiny ane dia efa ampy e. Way, ary tena mandroatra be malefaka ery lamba tsy mila mikosika be akory sady tsy manimba tana. Pauline 80 formule matanjaka miaro ny loko mampangirana sy manamanitra ny lambanao mandroatra be mahavita lamba betsaka sady manitra. Vaolina anitra vaovao floral sy exotique afaka nadiovana fitaovana fa ihany koa toy ny fiara fitaratra lovia karo. Vaolina vaovao be floral exotique lavande original loto ny olanao vaolina nampiasaina. Novembre, suis la lumière et chope les super promos. Des deals de folie sur tous les produits. Et en plus, t'as des méga en bonus. Qu'est-ce que t'attends? Rends-toi en Telma Shop et sur zooma.mg. Tavavena sady atao amin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao mamerina ny araba tongo lasy sy tongo vavy anoizy antsika izany miamitombo hatrany ireo vehivavy tafaroboka anatin'ny asa fivarotan-tena ary ny fahasahiranana misy eto an-toerana ankehitriny miova endrika mifanaraka amin'ny toerana misy azy avy sy ny fivoaran'ny teknôlôjia izany asa fivarotan-tena izany raha nambarany teo anivony afisana ny association des femmes samaritaines manomboka amin'ny fahatelo ambin'ny folo taona ireo ankizy vavy tanora no hita miroso izany asa fivarotan-tena izany rano fidinana fotony izay ataony fikambanana raha itsika ny fanatedina. Tsy nitsahatra ny tombo ireo vehivavy mirona amin'ny asa fivarotan-tena taorian'ny valana retina Covid-19 teto Madagasikara. Anton'izany ny fahaverezana tsamaro tamin'izany fotoana ary maro ireo tsy mbola tafarina hatramin'ny androany. Raha ny fanazavany teo anivony afisa na ny association des femmes samaritaines izay ivondronan'ireo vehivavy manao ny asa fivarotan-tena. Manomboka amin'ny 13 taona no efa ahitana ireo zatovovavy mijoro eny an-dalambe mivaroteny. Misy eo amin'ny endriny samihafa izay asa izay ankehitriny raha ny fanazavany. Raha eto Antananarivo tsika dia mahita anazy le mijoro ery amoron'ny arabe any amin'ny Tsaralalàna, any Analakely. Dia izy ireo zany dia mitombo isafoana ireo. Rehefa tsy mahita asa atao zany ny olona dia
je dis pas manao argent facile zany tsy hoe manao argent facile fa tsy moramora akory totontonany lehilahy eo raha makany ambanivohitra indray tsika dia hoe nafitarana hoe ty zany manao pampanofatena dia mandalo ny camionneur satria reny no mijanojanja reny dia ny zanaka ireny hafa ny dadany voalohany hafa ny dadany faharoa hafa ny dadany fahatelo rehefa karazany be deabe ohatran'izany dia hoe afaka définisena hoe pampanofatena le olona zany dia neny amin'ny sasany indray zany dia misy le atao hoe mihaja par téléphone nanaovany anazy na hoe manao Facebook izy dia tsy hitanao mihitsy sarotra be zany manentana anazy reny kanefa izy dia manao miemitra amin'ny fahaizana izay nananany misy amin'ireo vehivavy manao ity asa ity no niverina analfabeta raha ny fanazavan'ny fikambanana hatrany izy ireo izay sady ahilika ny fianakaviana na isan'ny mandray anjara amin'ny fampidiram-bola an-tokantrano amin'ny alalan'ny ilay asa ny professionnel de sexe any na pampanofatena dia ahilikiliky ny fiarahamonina ahilikiliky ny fianakaviana fa tomanina ankizy hoe zany ozy izy nanaovana anay hoe zahay mamelona ny ao tokantrano tsy naindray kanefa rehefa misy raha nampianakaviana dia fafantatry ny olona hoe pampanofatena ianao dia ahilikiliky ny fahalalana koa zany anisan'ny voalokarena ho an'ny pampanofatena fa zao teneniko ireo pampanofatena ireo zany rehefa hoe tena hoe mandeha sur terrain eny zany ka tsy mandray taratasy sy manana tsony dia lasa analphabète secondaire tsy mahay manoratra tsony lasa tsy mahafantatra tsy mahay mamaky teny tsy misy afa-tsy ny fanomezana asa vaovao ahafahan'ireto farina mivelona no azo atao ahafahan'izy ireo miala anatin'izay asa izay raha ny fanazavana maro amin'ireo manao ny asa fivarotantena no maniry hiala amin'izany ankehitriny saingy noho ny fahasahiranana no hijanonana amin'ny asa ireo rehetra manao ity asa ity izay tafiditra anatin'ny sokajin'olona aina indrindra amin'ny tsy mikaretina VIH sida mitohy mandraka androany resaka manodidina ny lalàna famaizana vaovao ampiarina amin'ireo mpanolana zaza tsy ampitaona izay mifototra amin'ny famosirana ireo voaheloka ny fitsarana ao ny tsy makasitraka noho izany tsy manaraka ny lalàna na eto an-toerana na ny iraisam-pirenena misy ireo mimbokevitra amin'ny firotsona amin'izany ny momba izay famosirana sy ny fanolanana izay no entina aminao anatin'ny fandarana lalino raha mpitso amin'ny fitorariva arahoary ny sombiny amin'izay tao anatin'ny lahatenin'ny Andry Rajoelina ny fiafaran'ny taona 2024 raha iverenana nona voalohany momba ity fepetra vaovao mampiditra ny famosirana ity ho sazin'ireo mpanolana sesy lany ny adihevitra nanomboka teo ary hery-velona samihafa na teto an-toerana na tany ivelany no nitondra ny fomba fijeriny nisy ny volavolan-dalàna narosin'ny fitondram-panjakana manitsy manova ny andinin'ny sasatsasany ao anatin'izany fehezan-dalàna famaizana izany ka nampidirina ny sazy vaovao izay mifototra amin'ny famosirana ireo olona voaheloka ny fitsarana ny 2 febroary taoarinan'ny adihevitra samihafa ny roso tamin'ny fandaniana izany ny teo anivon'ny anteny miram-pirenena fa taty amin'ny septambra 2024 vao nivoaka ny didim-panjakana mamaritra ireo fepetra ampiarana ity famosirana ity raha mbola baraingo ny fampiarana azy ny eo anivon'ny syndikan'ny mpitsara eto Madagasikara na ny SMM nanambara fa any amin'ny 2024 na 2024 any vao mety hisy olona voavositra raha ny fomba fiasan'ny fitsarana misy atanatohatra fitsarana première instance appel cassation ary ny olona raha resy première instance dia mbola manazoanao appel resy izy appel mbola manazoanao cassation donc zany dikan'izay vao 2023 no voan'ny texte tsy possible mihitsy hoe 2024 dia izy le castration satria mety amin'ny 2025 ingena amin'ny 2026 vao tonga aty amin'ny cassation dossier ohatra raha manao cassation satria tsy dossier-n'olona ray ihany akory ny tsaraina mpitsara dia rehefa mandeha le izy didy raikitra no tanterahana zany hoe jugement rendu définitif grosse ozy izy tsika ho atsika mahalala azy zay vao afaka tanterahana mbola misy procédure ihany koa mandandany fotoana kely fanatanterahana le grosse sanatory dia tsy haiko izay nanaovana natao fa fota maraina dia fahitako mikilaotiko miborotsaka dia ondroka izy dia tsy mahay mihitsy dia avy eo naky andromamanay dia nitapiana no vavako konzay afianao arky dia nangovotra amin'izay izy rehefa nangovotra moa izy aona madriaka asora kilaotinao mifona anao izy fa inao ny vonanao madrianao jereko dadany io
matahotra andreo zanany lahy reo ary reo zazy reo tsy voasao voaolana ohatrany izy reo zanako vavy reo mbola zandray ara nyvoarao satria izy amin'ny manolana lehilahy evo koa efa nanolana nle anabavy ny anakoroa zay zany naiky natorana male lozaniny ty mahazo any izay mahakasika niny hitombo ny fahasahiranana sy ny fahatiantoka ho an'ireo mpitatitra izay mivezivezy amin'ireny lalam-pirenena ireny raha tsy mbola misy ny fanamboarana ireo lalana izay efa tapitra potika avokoa ho maika araka izany ny fijerena sy ny fanamboaran-dalana ho an'ireo faritra voasinga manokana amin'izany indrindra mialohan'ny fahavahatra sy ny rivodoza ho ny tompony andraikitra eo anivony tompiatsonana garamaki andotapenaka Christian Dimby tapitra potika sy feno lavadavaka avokoa ny akamaroany ireo lalam-pirenena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ka ampitombo ny fahasahiranana sy ny fahatiantoka ho an'ireo mpitatitra raha tsy misy ny fijerena izany mialohan'ny fahatongavan'ny fahavaratra sy ny rivotoza hoy ny tompony andraikitra eo anivony ny tompo-piatsonana garamaki andotapenaka voakasika manokana amin'izany ny lalam-pirenena faharoa sy ny lalam-pirenena fahaenina izay lasa mitombo ora maro ny fandehanana amin'izany hoarina tamin'ny teo aloha noho izay fampitehany ny lalana izay raha ohatra moa anay eto anivon'ny tompo-piantsonana amin'ny mampitatitra ihany koa dia ny presque aloha ny lalana sasatsasany eto amintsika no efa ahitana olana tsy teny afa-tsy ny hoe ny RN2 ohatra vao miala eo atsapanana andramafana makany ohatra ny pasamadinika RN2 dia iny mafimafy kely dia eo ihany koa ny RN6 izany hoe miala eo ambondro makany hatrany ambanja zay zao ny hitako tena somary mafimafy ary raha mifantatra moa fampitandreo mpamily dia manombonomboka misy rotsakorana madinijinika amin'ny RN6 iny amin'izao mitaraina avokoa ny akamaroan'ireo mpampiasa lalana indrindra ny amin'ny lalam-pirenena fahaenina iny izay mampitohy any ambondromamy sy atsiranana vahaolana lavitra ezaka sy maika araka izany no mila roso fa tsy fampanantenana pokaty hatrany fijerena hoe manokana aloha zany tokony hoe fijerena aingana satria efa fantatra hoe io le zava-misy dia raha ohatra ka ho an'ny RN6 manokana raha misy orana maromaro mety ho sahirakirana kely indray amin'ireo lalana sasatsasany izay vandresahako teo aloha teo dia ny arak'izay tenako izay hoe mila fijerena faran'izay aingana sy fiomanana zany fanomanana hoe eto manomboka isy ho sarotsarotra dia efa miomanany amin'izay sahady tsy haiko hoe inona ny fitaovana sy ny zavatra tokony homanina lalandra mampikorina ny fitaterana sy natao amohanareo vokatra isam-paritra ny lalam-pirenena fivelomana sy fitadiavana ihany koa andreo mpisehatra amin'ny fitaterana saingy noho ny faratsin-dalana mitombo ny fampitehan'ny fitaovana sy ny oralana eny ambonin'ny fiara andrasana araka izany izay mety ho fandraisana andraikitra avy amin'ny mpitondra fanjakana manoloana ity fampitehan'ny lalam-pirenena ity ho amin'ny maresaka nivelany kosa indray mahery ny iray tapitrisa ireo mpona voakasika ny tondra-drano ao atsimony Soudan amin'izao fotoana izao nahatratra 7 sy 7 alina sy 3 tapitrisa ireo tsy maintsy nafindramona vokatra izany manahy amin'ny firongatry ny aretina tazomoka any an-toerana ny onivony Brown ONU ny tondra-drano misy any Soudan izay voasokajy sy ho mafy indrindra tao anatin'ny 10 taona raha nambarany ONU izay hatrany dia zay ankoa tomboko lasy tomboko vavy no mamarina ny fampalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV amin'ny ity alina ity isarao kenao nanaraka izany etra amin'ny farany l'équipe ny fampalalam-baovao dia mbola mamy fotoana anao amin'ny rapitso indray veloma tsopika Vaolinina vaovao be Vaolinina nanolotra ho anao teo ny vaovao loto ny olanao vaolinina ampiasaina Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany Elmondes
Il a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.